Anarivo ny olona nampiseho ny faniriany hiditra ao mpanjifan'ny banky be any Madagasikara taorina ny andiany voalohany amin'ny lahetsika herinandro ny mpiasam-panjakana amin'ny andiany faharoa ao anatin'ity hetsika ity dia mbola nanome toky ny banky fa ho maro ny tombontsoa ho azo ao anatin'izany. Maherina arivo nisan'ireo olona liana ary nampiseho ny fahavononana hiditra ho mpanjifan'ny be any Madagasikara taorian'ilay hetsika fanentanana sy fiahiana mikarakarain'ity banky ity nandritra ny andiany voalohany tamin'ilay herinandro ny mpiasam-panjakana araka ny nambarin'Andriamatoa GRVATA talian'ny fampandrosoana ny varotra eo anivon'ny be any Madagasikara. Amin'izao andiany faharoa amin'ity hetsika ity izao kosa dia tolotra maro ary ahafahan'ireo mpiasam-panjakana mahazo tombontsoa no omeny be any. Herinandro amin'ity volana oktobra ity herinandro mpiasam-panjakana ezahany be any Madagasikara hifantohana manokana anaovana hetsika manokana iresahana momba ny mpiasam-panjakana na ny efa mpanjifan'ny na ny mbola vao avy izay ezahana amena toky meloa ny fikarakarana azy. Ny tolotra manokana izay efa nisy teo aloha dia mbola mafisina ary mbola toizana dia ny fianam-bidy tonga hatramin'ny 20 isan-jato amin'ny paka mpiasam-panjakana natokana indrindra zany amin'ny mpiasam-panjakana. Inona ao anatin'izay ny zavatra ny verina sy natao mba ho feno tanteraka le tolotra nomeny, zany hoe akoatran'ny compte iaty amin'ny banky dia eo amin'ny koa ny compte mobile ny ahafahana ihany koa mampifandray amin'ireo compte anakireo amin'ny alalan'ny ataony hoe tolotra kintana, zany hoe karazana ataoko amin'ny teny frantsay hoe nivellement. Dia ankoatran'izay mijeretrarehetra fitaovana entina anarahana maso sy hitantanana ny compte arakarak'izay fitaovana ampelantanana na io telefona na io internet dia mifandray eo ihany koa. Tsy adino anatin'izay ny karatra ahafahana misintona ny vola dia manaraka an'izay moa amin'ny fikarakarana ny resaka karama dia misy ny avance sur salaire. Ao anaty politika fanankakezana ny mpanjifa dia manamafy ny fiara-miasany amin'ny mpiasam-panjakana ity banky ity amin'ny alalan'ny hetsika maro samihafa ahafahany mamala ny filan'izy ireo ary tafiditra amin'izany ny fifanaovatsiny amin'ireo ministera maro samihafa. Manana petrabolatra amin'ny 2.3 isan-jato ao amin'ny BNI raha teo ny fitondram-panjakana. Misy kosa ny tombola karakarain'ny banky ahafahan'ireo mpampiasa paka mpiasam-panjakana sy ireo mpiay sy iahina mahazo loka toy ny kit scolaire, vata fahitalavitra ary moto izay ho zaraina amin'ny faran'ity taona ity.